Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Tojo olana ity tovavy raika dia nivavaka izy ary izao ny tonombavaka nataony. Andriamanitra tsara indrindra ny an-danitra mety tsy ho azoko ny antony mahatonga ny toe-javatra mitranga amin'ny fiainako amin'izao fotoana izao, saingy mino hafa miara-miasa asoa azy zany ary tiako ny milaza aminao raiko fa mahatoky anao ary tena tianao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Eny tokoa, mova isika efa mba nanandratra vavaka toy izany ihany koa, ka natojolana aza dia mahay misaotra an'Andriamanitra sy mahatoky azy toy ity tovavy iray ity. Endry mpiaino namana, marina Andriamanitra ary mahalala izay tsara sy mety indrindra ho antsika izy, izay tena mahasoa antsika indrindra no ataony. Tsy arak'izay iverantsika azy anefa, fa arak'izay iveran'Andriamanitra azy kosa. Tiany mantsy ary fantany ny ampizotra antsika amin'ny lalana mahitsy sy marina trany, mba tsy hiova amin'izany sika ninninona fananantsika sy zavatra azontsika ary ny zavatra atrehantsika. Tena tiantsika Andriamanitra ka move mba tena tia azy ihany koa sika. Izao mantsy no hafa no atsika ary toro lalana meny atsika ao noabolana toko 9, ny 1 sy ny 4 hatramin'ny 5 manao hoe: anaka, aza manadino ny lalako fa aoka ny fonao hitandrina ny didiko, ka dia azo fitisy fahalalana tsara eo anatrehan'Andriamanitra sy ny olona ianao. Matokian Jehova amin'ny fonao rehetra, fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Maneke azy amin'ny alehanao rehetra, fa izy andamina ny lalanao. Aza manao anao endry, matahorany Jehova ka mifadiany ratsy, dia ho famelombelomana ny fonao zany sy ho fanamandona ny taulanao. Mankalazahany Jehova amin'ny fanananao sy amin'izay voaloam-bokatrao rehetra. Amen. Miteny ny Baiboly hanisan'andro mofonaina, rasoa ampofazamalaina fatomotrany andro izao. Fiainanety mazana toko tsy laozany zava-manjo, impirino kivy mila moifo adino lay tompo tsy to. Ny olantsarotra mianjady aminao, tsy hoe tsy fitiavany anao, navelaniseho reo ho fianaranao, alnefena toetra vaovao. Mbola isy maraina vaovao, andimbiny aliny tatao. Mbola isy maraina vaovao, voatendriny ho anjaranao. Rija malala vatosoa. Ekeko toko fa mafy aminao, izao fitsapana miatry izao. Efantany nefa zay tsy ho zakanao,
tsy avelany atsaminao mandalo ianino tsy homandrakizay aza tao mankarary fo la efanandresy zao tontolo izao Jesosy no iady hoanao mbola isy maraina vaovao andimbiny aliny tatao mbola isy maraina vaovao voatendriny ho anjaranao AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao mbola isy maraina vaovao andimbiny aliny tatao mbola isy maraina vaovao voatendriny ho anjaranao voatendriny ho anjaranao voatendriny ho anjaranao asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana miaraabanao sady mankasitraka amin'ny nisafidiananao nonjam-peo ny feonfanantenana irariana indrindra mba ahazonao soa ny minitra irahanao aminay ankafizo ary ny ferahane vonjeo fampangalatra ormoa moa mifoaza fa ohatra misy olona ny any elatrano zany moa moa ormorisy efa otokonana ny izany inona tsara hoe riperila efa otokonana ho aza mpangalatra zany ay zany enonao tsara zany ormorisy ahony kitrakitra ty anefitra tsy moatsy any izany le raha matody koa le retsy ka mariny zaniko eto aty hoe lekoba ao akaikinao ao io ty ay zary zany tandremo tsara ny hery morisy aleo za anaraka anao amin'ity kivavy ty tandremo ny heriperila sozany regny velesinao amin'iny andao ianao eo aloha tsisy an'izany eo sary moramora eo sokafo moramora ny varavarana io romorisy fa izy zany velesinao zany tsisy nininona ny io nisy nanaloka be teo romorisy andany ianao miverina fa mono a le raha matody le retsy akanjo miatony ery am'tady ery no lazaina fa aloka le retsy zay atsy amin'ny efitratsy le izy zany moramora ianao eno izany misakisany ianao ary misakisany ianao alio tsaikiko moramora eto zay oeto aty jiro iny manisa ty loha de ianao mitsino moza mively atomboy ary nisanao fa voninay isa roa telo oe le retsy loziny reto riperila fa misinona morisy rio oy to voalavo be
andrikakio ay reto no mandehandesy mikaratsadatsakirany tranoko reo nolazainao mpangalatra isan'alina zao ay voalavo jereo aniny nanaovany an'reto katsaka tomasom-boly ripaka rangaty ripaka mihitsy jereo rehetsy vary akotra am'gony mitovy amin'ny mpangalatra ihany reto izy inona ndray mamodika amin'ny vokatra zao tsy misy azo ampiasaina ntsony reto vokatra tsy maintsy tediavana vahaolany reto voalavo be reto raha matoty fa tsy mandoza marina mihitsy zany morisy raha zao no mitoy marina tsy nahtsika roa ary tsy ho taflian'reo zay oa miampony aretina hoetiny ideda vahaolanainga andreo ry moa tsy maintsy ripahan'reo raha perla mihitsy sady mamotika ny tsy ahitana tory sady mampivady-po nenao kosa fo efa mivadibadi-ponaka tsy marina zanky zany no izy ko tantara no soratany Zoanitra nandrenesanao ny mpanoratra Sirila. Iresaka mahakasika ny voalavo izay fantatra amin'ny fanimbana ataony na antsaha na antanàna ny fandaharana amin'ity ity. Hitondra vahaolana ho an'izay indrindra ny teknisian'ny fambolena sy fiompiana Ramatokely Fanjaniriana Andrianarisoa. Inona ny fanefitra editsika amin'ny voalavo? Ravina voanjobory efa antitra, zany hoe mbola tsy maina fa efa antitra. Ahatsika dia endasina rehefa maina ary kosehina ho vovoka ka afangaro amin'ny sakafo izay atao fahana ny voalavo. Alevina ny voalavo izay maty ny poizina io satria mety hitondra poizina ihany koa ny voalavo maty. Manaraka vaky-tavoahangy. Potehatsika ny vaky-tavoahangy totoina ho lasa vovoka tena manify. Dia afangarontsika amin'ny vovotrondro maina ny endasina na vovokatsaka. Dia atsofoka ao anaty volobe noloahana. Azo apetraka eny an-tanimbary izy tia fa arovana amin'ny orana. Manaraka ny vodina soamalonjo. Ity soamalonjo tia dia miendrika nave izay miloko fotsy maniry eny amin'ny tany be vato eny. Totoina ihany koa izy ity dia afangaro amin'ny vovotrondro na vary masaka. Afafy amin'ny trano be voalavo na atao manodidina ny voly. Misaotra indrindra tompoko. Fanafody telo no nentin'ny teknisianina edina amin'ny voalavo izay norenesitsika teo, andahoany averina kely mba ho tadidy tsara. Ravina voanjobory efa antitra fa tsy mbola maina no alaina, dia aveo aha amin'ny ainandro dia endasina. Aveo dia kosehina ho vovoka, dia iny vovoka iny no afangaro amin'ny sakafo amandrina ny voalavo. Zay ny fomba iray edina amin'ny voalavo. Ny fomba faharoa na ny safidy faharoa inona indray, vaky-tavoahangy totoina ho lasa vovoka dia afangaro amin'ny vovotrondro maina izay nendasina na vovokatsaka ihany koa, dia atsofoka anaty bambo na volobe izay niloahana. Araka ny resahana teo dia azo atao any an-tanimbary ty famandriana voalavo ty, fa arovana amin'ny orana fotsiny. Mety mandrakariva na trano zany izy na an-tanimbary. Ny fomba iadina amin'ny voalavo safidy fahatelo kosa dia ilay zavamaniry antsoina hoe soamalonjo. Zavamaniry mitovitovy endrika amin'ny nave, fotsy ireny izy ity fa maniry eny amin'ny toerana be vato. Totoina izy dia afangaro amin'ny vovotrondro na vary masaka. Azonao afafy amin'ny trano be voalavo izy ity na atao manodidina ny voly izay tianao arovana. Dia anjaranao misafidy izay fiadina amin'ny voalavo mety aminao
mba hitsahatra ny famotehana ataon'izy ireny. Hatreo ihany koa no amaranana ny fandaharana asa sy tontolo iainana zoanitra nanomana izany ho anao ry lahy kosa ny teo amin'ny lafin'ny teknika dia mirary ny fitahian'Andriamanitra ho amin'ny asa mahasoa ho ataontsika rehetra. Fifukako yanao rizukikyu antubabelumako tikusimamikyu azukwantena inafaha amani gajaku izaifaturaku Fifukaku yanao rizukikyu antubabelumako tikusimamikyu azukwatena inafaha amani gajaku izaifaturaku masuanjuni fiainaku fulana nazavani yalina kitana italika nilalani zuraku ilayirizai fianzaku kalumakyununa mabayeria rasenja kamituluna. AWR téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70. Ela jafialufaku yanao rizukikyu apinga fiaruvaku tena tukikyu miyazunai hachani mitadi andrubaka elefa avaluku kaisa tena tia manarina ya chani rasenjamani ya sia ilairizai fianzaku kaluma kyununai mapayeria rasenjao kamituluna sizafaze sosi laisa kaisa tena tia manarina ya chani rasenjamani ya sia ilairizai fianzaku kaluma kyununai mapayeria rasenjao kamituluna katimizia divarucha fafi yangu tikyu tukikyu shihe rikwizi tena shukikyu. Radio feony fanantenana. AWR manolotra ho anao feony fanantenana. Ali mirahabatika agnaby rolahy pastera Théophile Tefison Jean-Baptiste ro magnatrika anao ary miarahaba anareo iaby amin'ny tokantrano tsirairaiky agny aby. Amitoy androany toy misy lohahevitsy manoka izay ataotsika zaho sy Ndragnahary, zaho sy Jesosy. Zaho miatrika ny Jesosy fa hentetsika androany heky zany zaho sy Ndragnahary. Andeha heky tsika hivavaky. Ndragnahary agnabo agny nanao anay misaotsaso zahay ny fitahia ao anay fahasoavanao namenao anay
intoerahay hijy hijanjy ty saotsinao mamela ty heloko inay mamela gny fahotanay iriha ty hamoa ty fonay hamelombelogno anay amin'ny lala iteninao ty raha hojanjinganay etoa hitondra soa hitondra fiaigna ho anay soa tonono ay amin'ny agnara i Jesosy izay vavaky izay amen. Zaho sindragnahary andragnahary io fa haitsika ndragnahary io azy namoro atsika igny ndragnahary io azy nanao gny biby nanao gny zavaboahary igny laha vankitsika manomboka amin'ny toko voalohany amin'ny Genesisy voapindroko manomboky gny baiboly le momba ndragnahary ro volagniny ao ndragnahary namoro gny tany namoro gny raha iaby agnabony egny bahainareo gny raha volagnina soa biby kaby raha reo agny amin'ny andininy marobe agnatin'ny Genesisy toko voaloha ao hoe tsara izany ary hitandranagahary tria efa soa iaby raha reo i amin'ny andininy 32 reky zao ty nataony hitandranahary aby ty raha iaby fa nataony soa biby iaby hitareo zay ndragnahary ro namoro antika soa iaby namorognany ty raha iaby bakeo amizay hateany antsika ny olombelo ny fironogny farany laha vaky atsika gn'amin'ny andininy 29 zao ty voasoratsy ao ndragnahary nanao ty hoeke ndao tika gny hamoron-daty manahaky atsika araky gny tarehitsika iro hanjaka mihazandrano amin'ny riakiny amin'ny voro iaby amin'ny biby fihary reo amin'ny ambonin'ny tany biby iaby ambonin'ny tany ndra mandaly milaly ndra mikisaky eo le iro nahary azy nanomboatsy antsika olombelo i nagnamboatsy ny zavaboahary le bakeo nagnomboatsy antsika olombelo i bakeo nagnome asa antsika hitareo io hoe hanjaka amin'ny itany toy Genesisy toko 2:10 zao ty volagniny Jehova ndragnahary nanday any Adama nametraka azy amin'ny sahedenao hiasa sy hitandrina an-sahedenao namia iasa Adama nahavabakeo namboary ny zavaboahary zany namboary indate bakeo namia iasa tsy vita namia ny asa fa mbe namia ny valikea Genesisy toko 2:21 ziska amin'ny 2:24 izao ty volagniny kea hovankentsika rolahy ndragnahary napatory andre lehilahy le natory biby reky nalany ty taola tamin'ny teheza ty ato le bakeo nakombo ao nofo hosolo taola teheza igny amizay nalandry nagnahary le nataony ampela nagnamboarany ampela le nandesy ita amin'ny Adama lehilahy le hoy Adama hanany zao hoe toy hoy taola baka amin'ny taola nofotry baka amin'ny nofotry kotoy itoy hataoko hoe ampela satria lehilahy ro nangalagna azy amindiny 24 noho zany hoy ny lehilahy handao gny babany handao gny reniny ho raika mivadiny agny ho nofo raiky roze zay le fanambaliana amboary ndragnahary nomeany gny zavaboahary tsika hanjakaitsika noforonony ho mpanjaka zany tikan'io bakeo tsika namiany asa hitandrina an'io sahao bakeo amizay namiany valy etoa zany raha lefa mampitiliky fa ho antsika nahoda reo fa manambaly hajao soa valinao ho antsika iaby zao laha te atsika avao ndragnahary laha mana hatean-dragnahary mana fitiavan-dragnahary de zao hajao gny zavaboahary hajao gn'olo hajao gn'asanao io hajao gny valinao safi raha iaby reo nataon-dragnahary hoe soa mare biby kiaby tsy misy raty reo hateany antsika nagnomezany an'izao ka zao ndragnahary zany ndragnahary mpamoro ndragnahary fitiava ndragnahary izay nagnomegna antsika raha iaby zao ny kaiky ataoko aminao de zao ka mandeha lavy itseriha naho mikaiky ndragnahary
ka mandeha amvodokily agny ka mandeha amindrebolisy ka mandeha ame tany fandehandehana indaty tsy mivavaky ireny fa izao miantora hamindragnahary ire le mivavaha amindragnahary namoro anao mivavaha amindragnahary nagnomeagny fambolia nagnomeagny hary ho anao mivavaha amindragnahary magnomea valy anao le valy anao le sorato amy komina any io izay ro kaiky atao aminao dragnahary fitiava ka laha izaho sindragnahary le raiky zahay tiahy reky zaho koa tiazy inoko fa iha koa manahaka an'izay dragnahary lay hombanao dragnahary lay hampitoetsy an'izay teny zay amponao ao ka ho mahatoky ny fitiavan-dragnahary izay iria hamaragnatsika azy hivavaky tsika Jesosy misaotra anao no zany teny baka aminao zay engane hitoetra engane mba tsy ho voakosoky engane mba hipetraka agnatinay ao avao hatianay anao zay ary hagnaja ny raha namboarinao zahay hagnaja ny olo namanay zahay hagnaja gnasanay zahay dindrandrindra koa hagnaja ny valinay zahay ny agnaranao Jesosy avao ngatahanay zany vavaky zany amen. Antoko-pihira ny obo farany. Aza mivezivezy mitady mpamonjy anao raha sendrady mafy eo amin'ny fiainana aza mandany andro mikaroka iana fa ny akaikindrindra Jesosy ilay tompona tsy lavitra anao re tsy lavitra Jesosy antsory izy zao fa mariana toko antsory aza misalasala tondony le izy zao indre favolonizy iaino mivavaka aza mirenireny mitady zay tiana aza havezivezy mifosy fanaina fa ny akaikindrindra de Jesosy lay tompona tsy mba mandao mihitsy tsy sasatra miandrana tsy lavitra anao re tsy lavitra Jesosy antsory izy zao fa marianao toko antsory aza misalasala tondony le izy zao indre favolonizy iaino mivavaka
tsy efa w ra koa mandeha zegny zalamo tsara izy eo e. Samiretirete mitady ny tena soa ny vola sy arena de samy olo tokoa ka tsao mitsara indrindra mitoetra mandrakizay tananakanto loatra itoeranao ratrizay ireno tsara indrindra tsara mandrakizay tsy mba vidiambola fatolotry ny raha hoanirehetra mino tsy volony bebaka de tsy mahisy avino fa samy hosambatra. Harena ny fahasalamako. Harena ny fahasalamako. Tandrovy ny fahasalamanao. Amika faliana trano no iarahana aminao indray ato anatin'izao fandaharana ara-pahasalamana izao. Irariana indrindra mba hanovozanao soa tokoa ny fiarahana amin'ny feon'ny fanantenana. Ety am-panombohana dia tsy adinontsika ny mivavaka ho an'ireo tratrany tsy fahasalamana mba hikasihan Jesosy ny rofo rehetra ka ho sitrana ny tsirairay. Hivavaka ary sika. Ziray masina izay any an-danitro mankasitraka anao izahay ny amin'ireo soa izay nataonao teo amin'ny fiainanay, ny amin'ireo fitahiana maro izay narotsakao. Koa ankehitriny ary Jesosy malalo dia mangataka famelan-keloko avy aminao izahay ary manandratra vavaka manokana ho an'ireo olona izay manana ny tsy fahasalamana eo amin'ny taovam-pisefona. Ao ireo mitsabo any amin'ny hopitaly, ao ireo manaraka fitsaboana ny tokantrano. Tompo malalo sy trano esory ny rofo rehetra izay mitarika tsy fahasalamana eo amin'ny vatany. Matoky ary mino izahay fa amaly ny fivavakay ianao arak'izay hitanao fa mahatsara ny fiainanay tsirairay avy. Tonoana ary mivavaka amin'ny anaranao irery ihany. Amen. Ho tonga aminao tokoa ny fahasitranana. Anisan'ny fomba fiaina tena ilaina ela velona sy ahasalama tokoa ny fampiasam-batana. Raha tsy haivina kely dia misy sokajy telo ny fampiasam-batana. Sa tsy izany? Ny fampiasam-batana tsy maintsy atao dia ireo asa mandraraza ifanaontsika tsy maintsy ataontsika ao an-tokantrano efa na eny ivelany ihany koa aza. Dia eo ihany koa ny fampiasam-batana mikendry fahasalamana, ilay antsoina hoe activité physique de loisir, ohatra amin'izany ny dian-tongotra, ary ny fampiasam-batana ilay antsoina hoe sport. Efa noazavain'ny dokotera teto ny mahakasika azy ireo, ny fatra tokony ilain'ny vatana adiny iray isan'andro.
efa nampafantarina teto ihany koa fa na manao ahoana toerana misy ianao dia asaina ianao ampiasa vatana fa tena ilaina fahasalamana sy ny fahelana velona tokoa izany. Ny fotoana tsara nyboana ihany koa no mbola tokony ho resahana mahakasika ity fampiasam-batana ity. Eto indrindra ny vahiantsika efa zary tompotrano dia ny dokotera Ivra Velson ankasitrahana sahady ny torohevitra mahasoa ho antsika malagasy. Miarahaba tompoko tonga soa eto amin'ny studiony AWR. Manahoana tompoko? Efa maromaro ihany izay zavatra nresantsika mahakasika amin'ny fampiasam-batana izay dokotera. Ny fahareta amin'ny fampiasam-batana mikendry fahasalamana, ireo karazany, ireo tokony atao sy ny tsy maintsy atao. Dia inona ihany koa dokotera amin'ny fihetsika na fampiarana tokony hamafisina mba tena ikendry fahasalamana tokoa ny fampiasam-batana atao fa tsy sanatria ho fotoana verimaina fotsiny. Tsara ny manao anty aktivité fizika ty fampiasana vatana ty maraina. Inona ny antony? Ary maraina ankalamanjana. Inona ny antony io fampiarana io? Zao mantsy le izy. Rehefa amin'ny trano mihiboka ianao manao fanatanjahantena, mihidy reny toerany reny. Zany hoe tsisy rivotra firy mifemezivezy. De izay zavatra zay tsy de tsara loatra fa ny tena fampiarana ilaitsika dia manao ditongotra any ankalamanjana ary ny tena tsara sady misy fiakarana misy fidinana. Sady misy fiakarana misy fidinana. Rehefa miakatra dia ireo gropina muskla zareo ireo antokona nofo atao hoe intrinsèque no miasa. Fa rehefa midina le antokona nofo groupe de muscles extrinsèque ndray no miasa. Zany hoe na miakatra na midina dia tokony hiasa daholo ny nofo rehetrarehetra eo amin'ny vatantsika. Ka tsy hoe lalana marindrano mahitsy tsy misy fiakarana tsy fidinana fa ny tena tsara sady misy fiakarana misy fidinana. De raha ohatra moa vitatsika tsara le izy misy olona zao nanao fanandramana de ny teny tamiko izy tena mety dokotera le zavatra resanao de ny anao izy eo amin'ny totobaton'ny ambondrina any manao. Zany hoe miakatra ry ambony indrindra aloha de aveo midina ry ambany indrindra de miakatra ambony indrindra de midina de mandany eo amin'ny adiny ray sasany zay vao mody. Izy moa ny tranony eo akaikiny eo dia tena tsara mihitsy zany. Vao maraina iny mba tsaratsara ny rivotra mbola tsy betsaka ny tômôbila mandeha donc tsy feno setroka aloha de amin'iny anao miaka midina amin'ny totobatiny ambondriny iny de misy fiakarana misy fidinana. Zany hoe be de be mantsy ny olona mieritreritra rehefa midina de hoe tsisy dikany fa misy gropina muskla miasa rehefa midina ary misy gropina muskla miasa rehefa miakatra. Ka ny muskla rehetrarehetra ny nofo rehetrarehetra zany de tokony ampiasaina daholo. Ary zay ny antony nanomezan'Andriamanitra azy atsika tsirairay avy. Ya, tena tsara ho fantatra tokoa zay. Ary akoatran'izay ve dokotera mbola misy fampiarana mahasoa azo resahana amin'ny mpiaino antsika ihany koa? Ya, de ny fampiarana manaraka ny tsara ihany koa dia ny tsy mihinan-kanina mandritra ny fampiasam-batana. Misy mantsy ny olona sady mandeha izy mihinana. Ka rehefa manao an'ity fampiasam-batana mba hahatonga antsika ho 100 taona ty isika dia tsy tsara mihinan-kanina fa rehefa manao fampiasam-batana dia manao fampiasana vatana. Ary tsy mahazo mijanona hoe mavita kely 1 kilometatra andraso hoe janona kely de telefona de eo tsy mijanona. Tena tsy mety le mijanona satria zao rehefa mampiasa an'le vatana isika 20 minitra voalohany tsy misy tombontsoa azonao. Fa manomboka eo amin'ny 20 minitra manaraka aorinan'le 20 minitra zay vao mamokatra an'ireo hormone de loisir am'izay ny vatantsika. Zay ny mahatonga anany teny hoe exercice physique de loisir. Manomboka mamokatra an'le hormone de loisir am'izay ny vatantsika. De raha mijery zao tsika reny mpanao fanatanjahantena le sportif reny
tsy maintsy manao entraînement aloha izy za ta mbola tsy nandinika an'ity zavatra ity a mahita ny misy an'le mpitaingina bisikileta amerikana teo Armstrong de adiny ray alohan'ny fifananana izy a manao entraînement de za zany mieritreritra tsy reraka alohan'ny fotoana ve le rangaty manao entraînement adiny ray tena mivoy mafy mihitsy zany kay misy fanalahidy ao misy secret zany ao rehefa mahavita an'le 20 minitra tsika de eo zay vao mivokatra le hormone rehetrarehetra izay hitondra tombotsoa atsika am'le fahasalamana de zay mahatonga ny hoe aza tapahana mihitsy io le adiny ray na adiny ray sasany izay anaovanao fampiasantena aza tapahana mihitsy io isan'andro de mety hitentsika tena zavadozy ty zavatra teneninao dokotera tarany zany ny dirana ny ampiasana raha zany de zao raha mahavita 40 minitra ary anao maraina zany hoe 20 minitra voalohany lay atao hoe tsisy vokatra fa le 20 minitra faharoa misy vokatra 40 minitra zany maraina de manaova koa 40 minitra ny atoandro ataontsika hoe amy ray na amy 12 ary ny tsara lay avy misakafo mandeha atoandro zany io a tsy tsara mihitsy a rehefa avy ninan-kanina voky be iny a de mipetrapetraka makaina ono tena tsy tsara zany ndana mandeha tongotra ndana mandeha tongotra fa io a de hitondra fahasalamana be ho anao eny tompoko efa nasiany dokotera resaka kely ihany tany aloha tao amy resaka torimaso ny hoe tsy tokony anao fampiasam-batana amin'ny ariva ahoana dokotera mahakasika an'izay tsara zavaina bebe kokoa raha azo atao tsy tsara ny manao activité physique zany hoe fampiasana vatana amin'ny alina amin'ny ariva zany hoe aorinana amin'ny 4 ariva 4 tolakandro tsy tsara satria inona ny antony ohatra to hoe mandeha bisikileta tsika na manao azakazaka kely tsika na mandeha tongotra tsika dia mihamafana ny vatana ary rehefa miakatra ny hafanany vatana izay hafanany vatana zay a mety adiny enina orinan'zay zay vao angatsika ny vatanao kanefa araka ny resantsika tary amin'ny fandarana teo aloha mila mangatsika ny vatatsika alohany atoriana mila mangatsika de manimba ny torimaso ndray a ilay fanaovana fampiasam-batana ariva loatra ka ny tena tsara dia ny maraina ary any ankalamanjana amin'ny toerana misy rivotra tsara tsy mihinan-kanina mandritra an'io ary mahazo misotro rano ny rano dia azo sotroina zany hoe mitondra rano eny ianao manao gorge kely isaky ny ataontsika hoe 1 kilometra gorge kely ohatran'izay tsara be mihitsy zay ary ny fampiarana de ity alohany anaovanao an'le diatongotra zany a na alohany anaovanao an'le bisikileta na alohany anaovanao an'le lomano a na anaovanao an'le azakazaka kely a manao ny atao hoe exercice de souplesse zany hoe atao zay mahasopla ny vatana rehetrarehetra miondrika aezaka tsy aforotra ny lohalika mieza maka zavatra ry amin'ny tany ary de miondrika zany hoe ny souplesse na ty amin'ny épaule na ry amin'ny loha misy olona sasany efa tsy afaka miodina tsony ny loha satria efa mienjana ilay nofo de zay exercice na souplesse zay mahavita exercice na souplesse eo amin'ny 10 minitra tsika zay vao mandeha tongotra de faranana amin'ny exercice souplesse ihany koa le izy zay zany a ny fomba fampiarana anyity fampiasana vatana ity zava-dehibe tokoa zay rehetra ny resahana teto zay alohan'ny amezan'ny dokotera ny laharana ahafahana mifandray amin'ny dokotera satria fantatra fa mety misy ireo maniry fanazavana fanampiny inona re no afatra azon'ny dokotera atolotra amin'ny mpiaino atsika ny tena zava-dehibe dia ny anomboatsika ary ny andraisantsika tanana ny fahasalamantsika aza petraka amin'ny fanafody ny fahasalamana aza petraka ny amin'ny dokotera ny fahasalamanao fa ianao mihitsy no mandray an-tanana ny fahasalamanao ary izay no zava-dehibe amin'ity fandaharana zay ataotsika ity ny tsirairay dia tompona andraikitra amin'ny fahasalamana fa tsy hoe rehefa marary ianao tsisy fanafody ve ao hoaniny
tsisy dokotera ve hitsabo hoe zava-do zany. Tsika malagasy de manana arena ngezabe le tao hoe aleo misoroka toy zay mitsabo. Alao soroana le aretina fa manahirana ane le mitsabo an'le aretina rehefa tonga manahirana mitsabo anazy rehefa tonga ka alao soroatsika ka fomba nakiray soroana ny aretina ninina ny aretina zay mety azo de ity fanatanjahantena ity misy karazany maromaro izy io araka ny toe-batanao indrindrandrindra fa ny anakiroa voalohany le sokajy roa voalohany de fa ampy tena omeko atsika rehetra mihitsy ampy atody anao 100 taona io. Le sokajy fahatelo le hoe sport iny moa zany de anjarany tsirairay avy ndray iny hoe za akoatran'le sokajy faharoa de za koa mbola anao an'le sokajy fahatelo bon iny tsy de anjaranao ndray zay fa ny tiako tenenina fotsiny tsara ny sport le activité sportive tsara mihitsy ny activité sportive ary rehefa hoe folaka zany hoe efa manana fahazarana am'le izy ianao tsara mihitsy ny activité sportive fa raha ohatra ianao tsy hanao sport fa le activité physique sokajy anakiroa voalohany reny tany saiko dia azo antoka nefa ny atody 100 taona. Za aloha zany dia manao an'ty fandaharana ty tsy am'ty radio AWR ty ihany fa be de be reo aino manjery anao vaoko an'izao fandaharana izao de be de be tokoa ny olona miantso tena tsy tambosaina ny olona miantso ary fifaliana ho amanokana mihitsy manao an'izao asa zao satria tiako mba ho feno 100 taona mahery ny malagasy rehetra ary salama tsara ka ny laharana aloha zany dia 034 39 415 28 034 39 415 28 na 033 12 261 77 033 12 261 77 ho an'ireo zay manana aretina manokana dia araka ny teneniko teto ombiena izao fomba fiainana ara-pahasalamana zao dia afahana mitsabo aretina be de be na misy tension anao na misy diabete anao misy cancer anao manao polyarthrite anao manao lupus anao misy tuberculose voan'ny covid sinsisa azo atao tsara ny mitsabo tsy misy fanafody. Mankasitraka indrindra dokotera. Antenaina fa nitondra soanao ny fiainona ny fandaharana kanefa ny tena atateran'izany eo amin'ny vatanao dia ny fampiarana azy mihitsy fa tsy atao fahalalana an-tsaina fotsiny ihany. Hoy dokotera hoe atomboy anio ny fandraisana ny tanana ny fahasalamanao. Isaorana indrindra dokotera Ivra Velson ny zara-mahasoa amintsika malagasy. Isaorana ihany koa ianao manjoy hatrany ny AWR. Zoanitra sy Rilano ny farimbona na totosa ny fandaharana renan'ny fahasalamako. Ny teny voasoratra ao amin'ny soratra masina, voalazan'ny Deutéronomie 3:13 no atolotra anao, ifanaovana mandrapitafa, manao hoe mahereza sy matanjah, aza matahotra na manahy azy, fa Jehovah Andriamanitra ao ny miara mandeha aminao, tsy andao anao na afoy anao izy. Ho tanteraka amintsika tokoa ny zany tenin'Andriamanitra izany. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Tombontsoa lehibe ho any afako miresaka aminao amin'ity an'ity miara-mianatra ny soratra masina isika androany.
ny fahasoavan' jesosy aneo aminao sy ny ankonanao ary ny fiadanany tsy ala na ahasaraka anao akory. Fifaliana ho any hitondra aminao indray famakafakana ny tenin'Andriamanitra araka ilay lohateny lehibe zay efa hitantsika hatramin'izay hoe mamita iraka amin'ny namana. Ny tantaran'ilay Samaritana tsara fanahy amin'izao andro faran'izao indray no jerentsika. Nefa milon'izay dia tsara sika raha hivavaka. Rainay izay ny an-danitro, misaotra mankasitraka mankatelina satria ianao dia Andriamanitra tsara, mahafinaritra, mamindra fo, be famindra-po, mamela heloka amin'izay olona mitady sy mikatsaka anao fatratra. Raha eo fantatray fa miaino anay ianao amin'izao fotoana izao, koa omeo anay ny fananao masina mpianatra anay ary meteza ianao hitahany io namako izay miara-mianatra ny soratra masina amiko amin'izao fotoana izao. Ianao ny amindra fo, amela ny fahatosoanay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatany izany. Amen. Ny tantaran'ilay Samaritana tsara fanahy amin'izao andro izao. Rehefa nanome valiteny marina ilay mpahay lalàna dia izao no baiko nomeny Jesosy azy. Ataovy zany dia ho velona ianao. Zay voalaza ny lioka toko fa 10:8. Ataovy zany dia ho velona ianao. Ary vokatr'izay teny Jesosy izay dia nakasika ny aty fon'ilay lehilahy izy tamin'izany. Mora tamin'ilay mpahay lalàna neny nanome valiteny marina rehetra. Saingy sarotra ho azy ny manatanteraka an'izany 20 taona lasa. Ary mbola sarotra ho an'ny akamaroantsika ihany koa amin'izao androntsika izao ny manatanteraka an'io. Te hamandrika an' Jesosy ilay mpahay lalàna ary koa te ampiseho fahalalàna nananana izy. Tia ny aseho tamin'i Jesosy mihitsy hoe zange Jesosy ka mahay e. Mbola nametraka fanontaniana indray ary izy hoe iza ary ny namako e. Eo amin'ny 7:20 misy an'izay. Iza ary zany ny namako e. Nanoloana an'izay dia nanao fanoharana Jesosy. Fomban' Jesosy moa rehefa mipita lesona dia nanao fanoharana foana izy hatramin'izay. Ka tamin'ity indray mandeha ity izy dia nilaza ao amin'ny lioka toko 10, ny 9:30 ka hatramin'ny 7:30. Tsy mba tahaka ny any amin'ny andininy hafa na boky hafa ity fitantarana ity. Fa tonga dia natomboka ilay tantara. Any amin'ny boky hafa izy dia miteny hoe ary Jesosy nanao fanoharana hafa koa. Ary Jesosy dia nanao fanoharana toy izao. Fa tamin'ity indray mandeha ity Jesosy eo amin'ny lioka toko 10:9 dia voalaza fa Jesosy namalika nanao hoe nisy lehilahy anankiray nidina avy any Jerosalema hankany Jeriko ka azony jiolahy dia nendany ny lambany sady nokapohiny izy dia nilozany rehefa saika maty. Eo zany dia mampiseho fa salany hoe zavatra nisy tokoa le izy. Kanefa le izy fanoharana. Io zany dia azontsika malina tsara an'ireo olona milaza fa ny lioka toko 9 milaza n'ilay mpanan-karena sy Lazarosy dia tena hoe zavatra misy hony. Satria tsisy filazana eo hoe laza fanoharana Jesosy rehefa hitantara n'ilay mpanan-karena sy Lazarosy. Eto koa Jesosy dia tsy nanao hoe ilaza fanoharana izy. Ny mpanoratra dia tsy niteny hoe fanoharana fa tonga dia ny tantara an'ilay tantara nolazain'i Jesosy. Fanoharana nefa io. Ka eo amin'io fanoharana voalazan'ny lioka toko 10 io, eo amin'ny 9:30 Jesosy dia nilaza fa nisy mpisorona anankiray nidina tamin'izany lalana zany. Ary nahita ndray lehilahy izy dia nandalo azy fotsiny. Dia toy izany any amin'ny 9:30 hoe toy izany koa ny levita anankiray. Tonga teo izy dia nahita azy nefa nandalo ihany koa. Ny 9:30 dia nitantara izy fa hoe nisy Samaritana anankiray nandeha tamin'izany lalana zany. Ka rehefa tonga teo izy noho nahita azy dia onena azy.
de nanatony izy de nofeheziny aloha ny feriny de avy eo nasiny diloily sy divay de nampitengeniny tamin'ny bibiny ka nentiny ho any amin'ny tranom-bahiny de notsaboiny. Samaritana io lehilahy io. Izany hoe raha ohatra ka jiosy ilay lehilahy azon'ny Jiola de tsy mifakazo amin'ny jiosy izy kanefa nataon'le izy. Eto moa zany tsisy filazana hoe jiosy le tratran'ny favoazana fa de zao nasongadana fotsiny ny mahasamaritana an'ilay tsara fanahy. Ny lesona tiana tongavina de zao ny olona zay heverintsika ho tsinotsinona de mety mavita zavatra tsara noho isika. Samaritana tsara fanahy noho ny mpisorona zany jiosy. Lay le vita nandalo fotsiny jiosy koa zany. Samaritana zany nge fataony jiosy tsinotsinona tsy mifampiraraha am'ireo izy kanefa le Samaritana teto no namonjy an'ilay lehilahy anankiray azony Jiola teny an-dalana. Ary vao maika henatra lehibe ho an'ny reto mpisorona sy le vita nandalo fotsiny reto ary ny nataon'le Samaritana raha ohatra ka jiosy tokoa lay lehilahy avy any Jerosalema ho any Jeriko azony Jiola kanefa tsy novonjeny. Apetrao ny fantaniana iza moa zany ny tokony afaka hamonjy kokoa, iza ny tokony ampiseho famindram-po, iza ny tokony ampiseho fahalalan-tanana, tsy ny mpisorona va, tsy ny levita va, ireo angeno ny mpivavaka amin'i Jehovah, ireo ny mahalala an'Andriamanitra kanefa ireo nijery fotsiny, ireo nandalo fotsiny. Mety ho tratran'izany izaso ianao ry mpiara-mianatra ny soratra masina amiko. Ianao sy zany tokony hamonjy, ianao sy zany tokony hanavitra kanefa mandalo fotsiny fahasahiranan'ny hafa. Move eo amin'ny manodidina antsika misy olona anaovan'ny hafa fitondrana tsy ara-drariny, efa nanao zay azonao nataovy ianao mba hanampiana azy ireny. Marina tokoa fa tsy manampy ireo mila fanampiana ny pastora sy ny olona ary ny mambra indraindray. Misy fotoana ny olona any amin'ny finoana hafa no tsara fanahy kokoa noho isika eo amin'ny fiarahamonina. Mety miresaka momba ny tokony hanehoana fahatsaram-po isika indraindray, saingy ny hafa no mety manome izay ilain'ireo olona tsy resantsika. Ko raha tiantsika ny anana finoana misy heviny de tokony anatratra ireo sahirana sika ary manampy azy ireo. Namarana ny tantarany moa zany Jesosy makasika an'ilay Samaritana tsara fanahy ka nanontany hoe iza tamin'izy telo lahy ireo moa zany naman'ilay olona nila fanampiana. De hoy ilay fitiavana mandresy soratan'ny anabavy oety takila fa 730. Voavaly araka amin'ny marina zany ilay fantaniana manao hoe iza ny namako. Nasehon Kristy fa ny namantsika de tsy zay iray fiangonana na iray finoana amintsika ihany. Tsy mikasika firazanana na volokoditra na saranga izany. Ny namantsika de ny olona rehetra izay mila ny fanampiantsika. Ny namantsika de ny fanahy rehetra izay noratraina sy nokapoin'ilay fahavalo. Ny namantsika de izay rehetra fananan'Andriamanitra. Inona zany no lesona hotsoana amin'ity an'ity? Tsotra fotsiny, manombo mivavaka isan'andro ho an'ny olona ray tsy mitovy aminao, na ho an'ny olona ray mety tsy de tianao loatra, na ihany koa ho an'ny olona anankiray izay tsy tia anao. De manaova fiakana, zany hoe ataovy lisitra mihitsy ny olom-pantatrao, 3 farafahakeliny, tsy miara-mivavaka aminao, fantatrao ny zavatra ilain'izy ireo, ara-pihetsepo, ara-batana, ara-piarahamonina, ary eritrereto ny fomba ahafahanao miasa manokana amin'ireo zavatra ilain'ireo. Inona no azonao atao ho azy ireo amin'io herinandro ho avy io. Atreo ny fiarahantsika amin'ity an'ity. Mametraka ny mandram-piona mandra-pitafa aminao indray ny namanao ry Sarandrenjatovo ary misaotra ny teknisianina Sam izay nampita ny feo ho any amintsika tsirairay any. Mandram-piona tompoko. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio femon'ny fanantenana.
ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny awr amin'ny teny malagasy azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany awr.org na feo fanantenana.org